Ny finoana kosa indray tonga eto amintsika ny paparay masin'ny communauté Daoudi Bora ary nisy délégation malagasy notariny Premier ministre lehibe ny gouvernement nitsena azy teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia nivato. Fotoan-dehibe ho an'ny communauté Bora eto amintsika ny fahatongavan'ny paparay masina Saïedna Moufadal Saifoudine eto Madagasikara. Fandalovana voalohany izao Mapapa na Dahi Al Mutlak azy fa efa nivahiny teto Madagasikara ihany ny tenany niaraka tamin'ireny ny Papa Saïedna Mohamad Bouranoudine fony fahavelon'ity farany. Ankoatra ny fianakavian'ny communauté Bora dia tonga nitsaina ity lehibe ara-panahy ity ny délégation gouvernement mitariny Premier ministre. Nanoana ny fony paparay masina Saïedna Moufadal Saifoudine ny fandraisana azy omaly ary nitsodrano ny Premier ministre lehibe ny gouvernement ny tenany mba homeny avo ny hery sy ny tanjaka hoentina miatrika ny adidy amanandraikiny eto amin'ny firenena. Sa sainteté est très touchée du fait que vous soyez personnellement déplacé pour l'accueillir. C'est un immense honneur pour lui-même et pour la communauté Daoudi Bora, particulièrement pour tous les résidents de Madagascar. Nous sommes fiers d'être malgaches et aujourd'hui le chef du gouvernement est personnellement venu accueillir notre chef spirituel. Nous avons cette fierté d'appartenir au pays de Madagascar. Raha tsy hivina dia miisa 4 ny mpikambana ao anatin'ny communauté Bora eto amintsika ary mandray anjara lehibe eo amin'ny fampivoarana toe-karena sosialy ny firenena. Amin'izao fandalovan'ny paparay masina Bora eto amintsika izao dia isy ny fididiana ny Borany Parle Hanozato izay vahiny anan-draha teo eto an-drenivohitra raha ny fantatra. Maro moa ireo hetsika ho karakarain'ny communauté Daoudi Bora ho fanehoana ny fanajana sy ny fifandraisan'izy ireo ity lehibe ara-panahin'izy ireo ity.